misia mazava fandarana fikaron'ny onjam-peo radio fahazavana iarahana manototosa amin'ny efitsekema ilany vato misony misia mazava fandarana ho fanotaratsaina atakaran'ny olona ny marina ara-tsoratra masina misia mazava arahinao eto amin'ny radio fahazavana tena mety mitaitra fa raha tsara ny fizahan-toetra fa tsy tsara vera ohatra misosa fotsiny mpiaina tsisy zany fizahan-toetra zany fa maninona no ilainy zany ary misy tokoa moa zany ny ireo olona zay milaza hoe mitory filazana tsara dia milaza n'izany fa tsy misy olana mihitsy rehefa miaraka amin'Andriamanitra fa tena misosa mandehibe ary dia tsisy sakatsakana tsisy zavatra manahiran'izany fa misosa mahafinaritra dia le loha hevitra hoe ny mahatsara ny fizahan-toetra tao mifanohitra amin'ny hevitra ny betsaka zany ary ndraindray aza totrany hoe tena blasphemie mihitsy zany hoe fitenenan-dratsy ny an'Andriamanitra sy ny asany fa angamo zany fizahan-toetra zany tokony anatin'ny programa an'Andriamanitra misy tokoa mihevitra ny fanambarateo zany fa rehefa miaraka amin'ny tompo miaraka amin'ny Jesosy Kristy zany zay Andriamanitra raha teo dia mazava ho azy fa misosa tsisy olana ny fiainana Jesosy io nefa no miteny an'izany hoe ety amin'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana dia tsy mijanona misy ozy nefa matoky izaho efa naresy an'izao tontolo zao ary veriny betsaka aza hoe rehefa le olona be olana be reny dia sady tsy mety voava mihitsy le olana matetika fa ela be eo dia lazainy fa tsy mino ny olona iny tsy ampy finoana tsy manolo tena dia forony adolidoly zay mety hevitra ohatran'ny ny ampanganiny ny namany Joba azy tamin'ny fotoanandro navoaka adoly ny hevitra rehetra na ara-panahy na ara-tsaina fotsiny na ara-piarahamonina na ny lojika mpiainana na ny teolojika mihitsy aza dia lazaina fa tsy ampy finoana sy nanony tsy mety matoa manana fizahan-toetra amin'ny hevitra zao zany ary marina tapany ihany zany dia io Andriamanitra ambaran'ny Baiboly dia Andriamanitra mpanafaka endry havana tena mpanafaka izy noho ny fitiavany ary le fitiavany zay indrindra no mibaiko azy anafaka ny olona eo am'izay tena manahirana azy mpanafaka tokoa izy saingy izao no mety adino tena toetra an'Andriamanitra mihitsy zany no ny fitiavany no mampanafaka azy zay mahamory atsika rehefa miteny amintsika dia tsy mahatsindry fozika manafaka am'izay mety matery sy mahaboritra kanefa tsy adinoana fa io Andriamanitra koa neka tsy mpanafaka tsy fitiavana fotsiny fa izy koa dia toetrany koa hoe Andriamanitra marina zany hoe tsy mandeha ho azy zany akory le fitiavany fa voafetran'ny fahamarinany ray ka rehefa manao ny tsy mety ny olona dia tonga eo aminy fizahan-toetra sy ny fahamaizana fa io Andriamanitra koa dia marina zany hoe mitaiza izy zany mananatra izy zany ary zay indrindrany zay fitaizana sy fananarana nataon'izay manehony fa marina izy ka tsy azo ajanona amin'ny fotsiny hoe fitiavana izy ary fahatelo io Andriamanitra tsy hoe fitiavana fotsiny na marina fotsiny fa Andriamanitra koa dia masina izy zany hoe tsy manaiky ny zavatra kototo sy tsy ny mahavoatokana ny olona masina mantsy ny dikany dia hoe voatokana zay ny hevitra voalohany natokana ho an'Andriamanitra atsika dia rehefa tsy mifanaraka amin'izay le fanokanana nataon'izay ny zavatra ataontsika sady tsy marina dia manadio izy mandrantsana izy mananatra izy zay zany io Andriamanitra io zany hoe rehefa manatona an'Andriamanitra zany dia tsy jerevana fotsiny hoe Andriamanitra dia fitiavana dia azo atao daholo zay tiana ka ataoko izy ara fitiavana ko andefitra eo foana izy zay indrindra tsy maintsy raisina sy jerena amin'ny fahafenony Andriamanitra fa tsy janona fotsiny am'izay hoe fitiavana zay tena fitiavana marina tokoa izy fa izy koa marina sady masina dia tsy maintsy jerevana feno jerena am'izay le toetra feno zay zany Andriamanitra am'le maizy feno azy zay fa tsy apahana amin'ny toetrany ihany dia ino no araroton'ny olona
eno nareo ange zao fivaky ny tenin'andriamanitra zao satria soratra masiny zao vakiko zao ato amin'ny fitomanina bokyny fitomanina toko 7 ny 5 ka hatramin'ny 7 vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Tsara Jehova am'izay manantena azy dia amin'ny olona zay mitady azy. Tsara ny miandro ny famonjen'i Jehova amin'ny fanginana. Tsara amin'ny olona ny mitondra zioga raha mbola tanora izy. Zany hoe tena ao anatin'izay fahafantaran'Andriamanitra atsika zany, indrindra taty aorianany fahalavona de fa tsy de mifaray oatra amin'Andriamanitra intsony tsika ary manaraka feo hafa fa tsy ny tenin'Andriamanitra intsony, manaraka ny feon'ny nofo tsika, feon'izao tontolo zao, ny antsoantsiny ota aza ary matetika manao ny asan'ny maizina sy ny asan'ny devoly mihitsy de hoy ny tenin'Andriamanitra hoe taorianan'izay ny fahalavon'izay hoe tsara amin'ny olona ny mitondra zioka raha mbola tanora izy. Zany fehezina, tazomina mba tsy rifatra sy andeha am'izay lalana tsy tokony ho izy rehefa nalaiko olon'Andriamanitra de eo amin'ny fahatanorana mihitsy nola zay ny soratra masiny hoe mahatsara nitondrana an'izany. Raha toizako ny vaky teny de hoy izy hoe aoka anjokaiky irery izy ka angina raha mpitondraina zany, aoka anohoka ny vavany eo amin'ny vovoka izy angamba isy antenaina, aoka anolotra ny takolany ho amin'ny mamely azy izy ka ho feno latsa. Izay aloha zany fa azavaina ny hevitra zay rehefa avy eo. Ohatra koa zao ato amin'ny Salamo 7:100 ny 2:7. Hoy izy hoe so ihany aho nampahoriana mba hianarako ny didinao. Misy zavatra hitan'ny mpanoratra zany tsy hitany na tsy taorianany fampahoriana natao taminy amin'ny fizahan-toetra natao taminy zay vo hitany ka hoy izy hoe so ihany. Le so ihany zany tsy hoe faniriana akory no hitondra fahoriana sy pahoriana fa nisy an'izay zany le teo am'le lalany zay fampahoriana azy zay de zay izy vo mitodika tany amin'ny tenin'Andriamanitra ka nianatra ny didin'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra. Le hoe mianatra eto zany tsy hoe mamaky baiboly fotsiny na mianatra soratra masina fotsiny, ao tena ao mihitsy zany satria Andriamanitra tsy afaka miteny amintsika raha tsy efa amin'ny ankapobeny zany amin'ny apahany betsaka eo amin'ny fiainantsika raha tsy mamaky soratra masina tsika. Tena ilaina zany mamaky soratra masina, mianatra soratra masina fa mbola tsy ampy ary mbola tsy feno zay hevitra zay raha izay fotsiny ihany fa akay zany le fizahan-toetra io na tonga n'le olona nitodika anakany amin'Andriamanitra de eo am'izay izy vo tena mianatra an'izany hoe zao kay ny hevitry ny tenin'Andriamanitra iny hitany tao anatin'izay fizahan-toetra nomena azy zay. So ihany nampahoriana mba hianarako ny didinao. So ihany nampahoriana mba hianarako ny didinao. Misy zavakendren'Andriamanitra riavana am'izany fa tsy hoe kory hoe fifaliana ho azy eo koa ny atonga atsika ampahoriana sy atahoinina eo fa tsy am'izay le hevitr'Andriamanitra kory fa misy antony kendrena. Reto ary misy soratra masina vakiko aminao ndray afaka milaza an'izay zao. Ohatra ato amin'ny Salamo 8:100 ny 5:5. Hoy izy hoe tao akaterena no ny antsoko an'i Jehova de namaly ahy Jehova ka nampahalala ka. Tao akaterena no ny antsoko an'i Jehova de namaly izy ka nampahalalaka. Salamo 4:2 tapany faharoa. Raha tao akaterena aho de no alalanao toerana. Zay zany le izy le hoe tery de aveo no alalahana toerana. Io zany le fa mitonga de mipotro zany le hevitr'Andriamanitra am'izay hoe misy olona zany latsaka katerena, tery. Misy antony be dehibe le hoe tery ny ara-pananga aby zany
reraka izy tsy miandry ny tenin'andriamanitra izy tsy mety tanteraka eo aminy de fizahatoetra be zany tery akaterena de aveo nefany a no alalahana toerana zay le teny eo zany le fahaterena koa mety tena resaka aranofo fotsiny amy maolona asa misy aretina ve tsy mahita asa ve tsisy anyko anina ve tsy tian'ny olona ve sady tsy tia olona rehefa hoe tsy tena fiaina ohatrany hoe tsy manananjara eo amy tany velona mihitsy zany latsaka katerena de hoe izy ny sohatra masina vakina te hoe tao akaterena ny atsoko an' Jehova de namaly azy ka no alalahan'ny toerana zany hoe i olona tery ny antony be debe samy hafa io zany a mety avy amin'Andriamanitra mety avy amy zao tontolo zao mety avy amin'ny otany any mety avy amy devoly mety avy amy fiarahamonina zay fahaterena zay de tonga Andriamanitra araky ny sohatra masina hoe nanalalaka an'le olona no alalahanao toerana nafahana zany a de navela ahita am'izay a zay tsy kelikely a ny fahatsarana sy ny fitombona eo am'izany hoe fiainana raha manana zany zay zany le hevitr'Andriamanitra ry havana ka amin'Andriamanitra zany a ary aza ty mifandriamanitsika fanresahana teo a Andriamanitra fitiavana Andriamanitra marina Andriamanitra masina de mampiasa mifanahy masina izy anamboatra ny zavatra ny tranga rehetra eo amy fiainatsika na ara-panahy na ara-tsaina na ara-batana fotsiny zao na ara-pihetsepo fotsiny zao sy mifanapahan-kevitra ara-piarahamonina ampiasainy ny fanahy masina anamboatra ny zavatra mitranga manodidina atsika mba ho tongotsika ao anatin'izany hoe fahatereny zany indrindra rehefa miavinavina sy mirehare hoe mandeha rery manana zavatra be debe mieritreritra hoe manam-pahendrena mieritreritra hoe mahay be mieritreritra hoe manam-bola manana fahatsara-tare manana tanjaka de efa fampitandremana efa ataon'ny sohatra masina foana ohatra ho any amin'ny Deutéronomie toko 7:20 any manao hoe raha naraka ny teniko nareo de zao raha tsy manaraka ny teniko kosa nareo a de zao de eken'Andriamanitra ny atonga atsika ho latsaka ny anatin'ny fahaterena averiko an'azy zany fa tsy voatery Andriamanitra akory manao an'izy a fa eken'Andriamanitra mampiasa ny tontolo manodidina amy tantaran'ny Joba aza moa de hatramin'ny Satana aza nampiasainy mba hatonga ny Joba ao anatin'le mba latsaka anatin'ny fahaterena ny namany tokony hampahiry azy indreny na nanindry azy nampiletika azy fa rehefa latsaka ny anatin'izany fahaterena zany zay le ataotsika hoe fananarany fanahy disiplinina ny fanahy masina manamboatra ny tontolo manodidina mba andratsanana zay rehetra tsy nambolen'ny tanany ray ao amin'ny olona zay efa nitiaviny tao amy Kristy Jesoa averiko a andratsanana zay rehetra tsy nambolen'ny tanany ray ao aminao lenao zay tian'Andriamanitra ny fitiavana tsy mety levina ao amy Kristy Jesoa io ekeny ny asan'ny fanahy masina anamboatra anao izy antoetranao de rehefa satria zao koa rehefa latsaka any am'izay zany anao a de le fanahy masina no nanaiky ny fisian'zay de ao anatin'izay anao rehefa mamaky tenin'Andriamanitra am'izay na mitodika any amy tompo de lasa mahita fahazavana avy amin'ny fanahy masina révélation avy amin'ny fanahy masina de zay le hoe soianana pahorina mba hianarako ny teninao nianatra ny tenin'ny fomba fisainan'Andriamanitra sy ny fiainan'Andriamanitra sy ny fanaon'Andriamanitra le olona de latsaky tany amy katerena tany fa naseho amy fanahy masina am'izay ny fanazavan'ny fanahy masina fanambaran'ny fanahy masina am'izay hoe zao ny antony iny révélation eo zany de nahita an'izay le olona de zay izy le nianatra am'izay de nanjary nahita zavatra hafa izy a ao anatin'izay tsy hitan'ny olona mieritreritra hoe etraketraky ny manodidina iny zavatra fakapanahy ataon'ny devoly tena mety ho zany daholo le izy fa io olona latsaka katerena taria amy fanahy masina io mahita hoe tanan'Andriamanitra ny tazany ao ary io latsaka katerena no alalan'Andriamanitra toerana io a no alalan'Andriamanitra toerana io no mahakasika mahita ny tena fahamarinana ao am'zany tenin'Andriamanitra zany de zay mahatonga ny soratra masina am'tena so ihany ala pahorina fa zay vao nahita an'izany fahamarinana sy mahakasika ny tena réalité ny tena fahamarinana ny tena zava-misy marina
am'ty miaraka amin'andriamanitra ty tao anatin'ny fizahatoetra ny nahitany an'izany de izay rehafana ny olona efa noalalahana toerana de tonga arena be ho an'ny vahoaka an'andriamanitra sy ny fiangonana tonga arena be aloha ho an'ny tenan'izy rery satria hitombo izy hitombo ara-panahy izy hitombo fitiavana hitombo finoana an'andriamanitra izy ary tsy ala amin'andriamanitra intsony izy fa fantan'izay inony ary nafantarany azy de avy ao anatin'zany fizahanytoetra sy fampahoriana azy zany mbola veriko indray raha nampahoriantsika de ozy jesosy za ngefa itianareo mahita an'zany fahoriana zany azy tsa matokifo za efa naresy an'io zao tontolo zao ny fahoriana ro areziko ka lasa fitaizana ho atsika zany ny fizahanytoetra de ao anatin'izay no lasa nahy zavatra be debe atao amin'ny tompo de lasa arena be ho an'ny vahoaka an'andriamanitra sy ny fiangonana ho an'ny tenanao satria mantso zao izay niaina n'le olona atao anatin'ny fizahanytoetra zay ka namoahana an'andriamanitra azy ho toy ny mpandresy nahitany mazava de tao anatin'ny fahateren'izay no nanomezan'andriamanitra azy ny fahafantarana sy ny fahalalana ka de omen'andriamanitra ho an'ny fiangonana sy ny hafa izy ho arena sy famonjena atonga azy anam-piadanana ihany ko zany de tonga arena be ko ny mpanompon'andriamanitra zany zay tsy mbo nandaly an'izany fizahanytoetra zany fa mbi am'le fampelezakevitra fotsiny hoe makitongava aty aminay fa tonga de misosa makany an-danitra ny fiainanareo tsisy olana makatsy makaro tsy hevitr'andriamanitra zany fa ny hevitr'andriamanitra de zay ny ampanakarenanao ao amin'ny fahafantarana azy sy amin'ny fiarahana aminy ampanakarenanao amin'ny lafiny ara-pinoana ka mahatonga anao tsy ozongozonina tsy azo ozongozonina na amin'inona na amin'inona ary mahatonga anao andry ankina ny manodidina sy arena ho an'ny fiangonana ho an'ny tenanao sy ho an'ny ankonanao ho an'ny fiangonana ray manontolo ho an'ny vahoaka an'andriamanitra ao anatin'izay atao hoe planin'andriamanitra ho an'ity zao tontolo zao ty ary ny olona avy nandalo an'izany ihany no ataon'andriamanitra ho tompona andraikitra amin'ny fitoriana ny filazany tsara satria olonefa nyzahatoetra ka ny rantsanana ny zavatra be debe de lasa tsy afaka hiteniteny foana sy amoaka fotsiny ny hevitsaina sy hevim-pana avy amin'ny tenany eo fa tena ny hevitr'andriamanitra no any sisa ainy avoakany raha zay rehavana le fotokevitr'andriamanitra ny amin'ny fizahanytoetra hoe tery de no alalahana de mahatonga an'le olo afantatra ny zavatra be debe sy ny hevitr'andriamanitra mihitsy azy ary maromarina kokoa raha miteny hoe maromarina kokoa de tsotra fotsiny zany tsy midiky zany hoe tsy mahay nininona le olona akory fa nyten'andriamanitra miteny an'izany sombotsombony ihany ane mifahalalantsika fa tsy fantatra feno izy fa nefa koa le sombotsombony betsaka lavitra noho ny olona rehetra zay tokony ampahirezina de zay mahatonga atsika miteny hoe manana fahalalana betsaka ny amin'andriamanitra ary tsy fahalalana ratsaina fotsiny sy araboky fa tena fahalalana ny fanandramana tena fimbonainaina tamin'andriamanitra ntaotsika raka ohatra vitsivitsy ohatra velona atao anatin'ny baiboly anankitelo aloha ndresahako an'io fa manaraka tsika am'resaka ny hafa voalohany ary aloha zany de Jakoba rahalahany Esau aty amin'ny testameta taloha ny anarana Jakoba de midika hoe mpamingana zany hoe ity Jakoba ty zany de olona mpamingana ny finganiny ny rainy tamin'ny angalarany tsodrany ny finganiny ny reniny ka narasany tsikombakomba taminy indrindrindrindra ny finganiny ny rahalahany Esau zany iny raha teoko moa tsy niazo na ny masina fa natakalo ny tsaramaso ray viliany fizokina figaniny iny ary aveo koa aza de Andriamanitra mihitsy no fitahany ary ny tenany koa de no fitahany tao anatin'izany zay le tany amin'ny tapany voalohany tamin'ny tantarany Jakoba fa rehefa nandositra izy zany nampandosirin'ny ray aman-dreny ny teo anatry amin'ny rahalahany io de no fitahan'le rangaha zay ndray izy niasa izy fito taona mba azo an'le vadiny Rahely fa ny fitahany indraiky io izy de nomeny an'le zokony aloha zay vao nomeny ny zandriny
zany hoe rehefa mpamitaka de fitahan'ny olona ihany ko zay zany Jakoba de avy eo a novany le arafoziny isaky ny fotoany mihetsika ny karamany ovany foana sy ny sisa sy ny sisa sy ny sisa zay izy le hoe de avy eo am'izay izy niteren'Andriamanitra voaroka izy fitahan-drafozany izy namitaka de voaterin'andositra natahotra ny rahalahiny ary tany amin'nalehan'ny tany de nisy mosary be zay zany le fanerena azy zay le latsaka katerena amin'ny fiainan'ny Jakoba de misy ary be deaibe a tsy voateny keto fa rehefa mamaky nareo ny Genesis toko fa tapany fahatelo amy Genesis amy tapany fahatelo amy Genesis io ny tapany voalohany moa tsy ny tantaran'ny Abrahama, ny tapany faharoa ny tantaran'ny Isaka, ny tapany fahatelo tantaran'ny Jakoba ary ny fahefatra tantaran'ny Josefa de hitanao am'izay zany hoe tena nalatsaka Andriamanitra anatin'ny fahaterena izy fa zao tsy najanony tamy fa noalalahany ka ny fotoana nanomboka nanomboany noalalahan'Andriamanitra azy de ato amin'ny Genesis toko faharoa amby telopolo izy le andeha tsy maintsy hody any amin'ny taniny de fanena amy rahalahany am'izay ka natahotra mafy ingarainy de nyzarainy roa ny sa efatra izy teo lay antokony avy de hody fa natahotra ny rahalahany izy de alina de nalefa ny dolidoly refa izy nitoka nasamy rery teo amorony renirano Jaboka de nitolona tamin'Andriamanitra izy tsy nety resy mafy be le izao le mampamitaka azy mafy be fa farany no kasihin'Andriamanitra ny anjelin'ny Jehova ny fotopeny de nitolitsika izy de eo am'izay izy no nanomboka noafahana sy noalalahana de novana am'izay ny anarany tsy Jakoba mpamitaka tsony fa Israely zany hoe le mpitolona tamin'Andriamanitra ka naresy de zay nanomboka teo am'izay izy noefa noalalahan'Andriamanitra toerana de nilasa nandeha fanena tamin'ny Esau de efa namboarin'Andriamanitra koa ny fon'ny rahalahany fon'ny zokiny de lasa nitsofony ranoray azy lasa niavana izy amy rahalahy de zavatra mbola mahagaga aza de mitoy ihany tantaran'ity Jakoba ty ka nahitany Josefa zanany izy zay zany toena fizahatoetra teo aminy mantsy zany le fizahatoetra le faharatsara tany amy fahaterena tany lay namidy ny rahalahany Josefa zay zanaka Raely zay tena tiany Josefa Benjamina no zanaka tamy Raely raha reo zany ny tena tiany dia tsy tiany fa hoe maty zany zavatra zany tena fizahatoetra be mihitsy zao nefany rehefa noalan'Andriamanitra toerana izy ryavana dia lasa lehilahy nafantatra ny tanan'Andriamanitra teo amin'ny fiainany de nahitanao an'izany hoe hitanao hoe tena olona efa namboariny efa mivolavolainy ty ka nahita ny fahazavana sy ny fifaliana tao amin'ny ten'Andriamanitra de rehefa nitsodrano ny zanany izy rehefa nitsodrano reo zanany izy aty amin'ny Genesis fatoko fa 7:70 de amin'ny 9:3 zao ny lazainy ry robe na lamatoko ianao eriko sy voalohany tanjoko manatombo mpisandratana manatombo kery mandrodrotra toy ny rano ianao ka tsy anatombo fa niakatra tamin'ny fandrian'ny rainao ianao tam'izany nantotonao azy endreny farafarako la de niakarany eo zany izy tsy hitanao tsony hoe tezitra na manozona na mahate amitaka fa lasa nitsodrano ray aza ka naleo an'izany fahafahana tao amin'ny tompo zany rehefa nitsodrano izy eo amin'ny 5 sy hatramin'ny 7 ndray ry Simeona sy Levy dia mpirahalahy fiadiman-doza ny sabany aza makeo amin'ny okondry foko ary aza miray amin'ny fiangonany fanahiko fa tamin'ny fahatezerany no namonony olona ary tamin'ny fahasahasahiny no nanatraingioany omby ovoozina anie ny fahatezerana voozina fa tsy le olona akory ovoozina anie ny fahatezerany fa nasiky zany ary ny fahavinirany fahalozy zany ampiahaka azy eny amin'ny Jakoba aho ary anila azy eny amin'ny Israely zany hoe zao rehefa noalalan'Andriamanitra toerany ty Jakoba ty dia tsy ty ady intsony io izy zany lasa nozonony le ady le fahatezerana zay fomba ny taloha mihitsy zany io zany tsy nataontsony le satria hitany hoe tena tsy mety zany atao zany lehilahy efa namboarina aika zany rehefa antitra kay tsy voatery mivara alila akory
tsika mantsy mieritreritra rehefa antitra de tsy maintsy aralina makatra tsy tompoko fa io misy fifaran'ny tantaran'olo anankiray a mahafinaritra be mahafantatra ny zavatra be lehibe tao amin'ny tompo ny ohatra faharoa vetivety a de ny tantaran'ny joba koa nandany fahoriana be ny fanazava tamin'Andriamanitra izy ny fanazava tamin'ireo namana izy de ny bebaka izy de rehefa hita ny fahazavana tao amin'ny tompo a ary amin'ny fahafaran'ny joba toko faharoa amby efapolo de naverin'Andriamanitra tamin'ny loniny a izy rehefa noalalahana toerana fa telo i Josefa zanaky Jakoba no alalahany ny alonany ralahany de namidiny fa zao efa visa voazatoetra tany ny Josefa iny elabe tany vakeo ny tantara de tonga famonjena ho an'ny ankonany ho an'ny ralahany ho an'ny firenena satria zay zany a zava-dehibe ryavana ary ianao re mba ahoana mba rehefa tonga aveo ny fizahan-toetra de ahilikilika eo tsy vita ny asan'Andriamanitra ka manjary tsy tonga ho arena ho anao sy ny ankonanao sy ny fiangonany ianao fa lasa sakanaza eo am'izay ka tena tsara ny fizahan-toetra noho ny asan'ny fanahy masina amen. Misia mazava fandarana vokarin'ny onjam-peo radio fahazavana iarahana manototosa amin'ny FJKM Ilan Vato missionnaire. Misia mazava fandarana ho fanontara-tsaina atakaran'ny olona ny marina ara-tsoratra masina. Misia mazava arahinao eto amin'ny radio fahazavana.